mitondra vokatra mivaingana ho an'ny sehatry ny fambolena sy ny fiarovana ara-tsakafo eto Madagasikara itetika azy sa FSRP tanterahin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary vaditsin'ny banky iraisam-pirenena vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana no nanaovana fanombanana sy tombanezaka ny tetikasa mba handrefesana ny vokatra efa tratra sy hanamafisana ny fanatanterahana ny asa ho amin'ny fahombiazana bebe kokoa nojerena tamin'izany ny cantine scolaire na fampisakafoanana an-tsekoly mifototra amin'ny vokatra avy ny fotony tao amin'ny faritra vatovavy sy atsimo atsinanana. Nindray dia félicitations nomeko an'ilay sekoly hoe miezaka mampita amin'ny mpianatra ny teknika ohatran'izao satria raha ny tanan-dehibe tsy fantatry ny mpianatra zany basket fond zany na ny hoe avay zara ny chips indraindray mety fantany akolo hoe ay maniry any anaty tany ane ny ovy fa tena hoe makahery anareo hoe tohizo le izy amin'le fampianarana le ankizy efa nazavain CR teo moa le hoe misy any le champ école paysan fa ity tena fampianarantsika an'le mpianatra aty ampianarana le izy angamba kosa tsy hoe le mpianatra no andeha mpianatra ny ray aman-dreniny fa resaka entinao an-trano le izy ohatra ny hoe mianatra n'le manioka le kaja basket fond compost dia le ray aman-dreny hoe fa inona ary zany dia izay le fitaran'le fampitanan'le izy any amin'ny ray aman-dreny hoe misy teknika ohatr'izao any dia le ray aman-dreny mba mitady kely raha tsy diso teo anivon'ny med efa nisy izay le hoe fitaizana ny ankizy amin'ny tsy fandoroana tanety dia ny ankizy no miresaka an'le resaka any ampianarana. Tao fitovinany kosa no nijerena ny sehatra fampiroboroboana ny fambolena jirofo ary nitsidihana ireo mpamokatra masom-boly vary miary fo fifa ary maka fototra. Ny anarana hita amin'ny SRP ay dia tena hatrany amin'ny vao manomboka zao ny fepitaona dia fa misy fiofana tokony efa azo ray sy sapaitagnana miara-maritra mafy mahafinaritra. Ny zavatra vokarina zao dia fambolem-bary satria zay ny tena tanjon'ilay ity. Le vokatra izy dia vokatra fa sy dia certifié izy satria lasa mifangaro kora varité izy la raha vao zany zay zavatra nisy. Fa amin'izao izy zany dia efa miavaka le doria sara kalitao sady voamarina dia miavaka le doria varité zay satria misy an'izay mbadibadika. Raha efa nampiasa ny vokatra certifié ay dia tena hita fa roa avy ny tena azo ary nagnamaivana le dépense. Fa izy zany rehefa tena voaraka sara hatramin'le voalohany hatramin'le danty sy ny zavatra kojakoja rehetra izy dia eo amin'ny 5 tonnes par hectare ny tena tanjo. Ary tao amin'ny faritra atsimo atsinanana no nanaovana ny fifanankalozan-kevitra tamin'ireo mpikambana amin'ny saha-sekoly ary ihany koa ireo vondrona mpamokatra manakaiky ny sehatra industrialy. Ny folika hatramin'ny 13 martsa 2024 no nanatanterahana ny fanombanana sy tombanezaka ny tetikasa izay notarihan'ireo mpiara-miombonadika ara-teknika dia ny PAM, IITA ary Afrika Res. Amin'ny ankapobeny dia naneho fahafampo ireo mpiara-miombonadika amin'ny vokatra efa azo sy ny fomba fiasa entin'ny tetikasa FSRP.